Riavako malala ho mitompo ho aminareo mandrakariva ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Isy sisa afaka ho vonjena. Isy sisa afaka ho vonjena. Zany no asongadiny mofinainantsika anio riavako malala. Amin'ny bokin'ny Obadia, ny andininy 7:70 hatramin'ny faraky amby 20 farany. Isy sisa afaka ho vonjena. Ny bokin'ny Obadia riavako malala dia manasongadina amintsika ny fomba anafahan'Andriamanitra ireo taranaka sisa tamin'ny taranak'Israely. Ireo sisa apahany avy amin'ny izay niverina avy tany ampahababony sy ny fomba hamonjena azy ireo. Ambara amin'izany fa raha mandringa an'Andriamanitra dia isy sisa ho afaka amin'ny taranaky Jakoba. Etsakilany kosa dia voalaza ny 9:20 tapany farany fa tsy sisa afaka ny taranaka Esau. Nisy sisa izay afaka amin'ny taranaky Jakoba. Toa milaza izany fa na eo aza ny fahotana sy ny fiodonany ireto vahoaka voafidin'Andriamanitra ireto, dia tsy ho aringan'Andriamanitra avokoa izy, fa isy apahany, isy sisa izay vitsy anisa ho vonjena amin'izany. Ary nitovy hevitra tamin'ny Amosa izany, raha ny teny tsy lavitra eto ny bokin'ny Amosa 7:9, ny andininy 9 sy ny manaraka sy ny 7 dia hono voalaza amina hoe indro ny mason'i Jehova Tompo no manandrina ity fanjakana fenota ity, ka dia ho fongorako tsy eo ambonin'ny tany izy, kanefa tsy dia ho fongorako avokoa ny taranaka Jakoba ho Jehova. Indro izao no andidy ka ho sivaniko any amin'ny firenena rehetra ny taranak'Israely, tahaka ny fanasivana vary amin'ny sivana, nefa tsy izy voambaro ho latsaka amin'ny tany na dia iray akory aza. Milaza zany riavako malala fa tsy miala amin'io taranaky Jakoba io ny teny fikasana na ny teny faneken'Andriamanitra. Mbola misy ny indra fo sy ny firaketany teny fampanantenana nataon'Andriamanitra amin'io taranaka io, ka dia tsy handringana an'io mandrakizay Andriamanitra, tsy hanafonan'io izy, fa ny hanarina sy hanorina indray aza no ataony. Dia indro ny mason'i Jehova any aparany any hitodika amin'ireo sisa afaka ireo. Ireo sisa afaka ireo no ampanantenana eto fa ho tonga loharanon'ny famonjena, ka dia hiondrika eo anatrehany avokoa ireo izay nampahory azy, ireo izay nanao tsinotsinona azy, ny rahalahiny, ny taranaky Esau izay ambara eto, ny taranaky Filistina, ny amin'ny Kananita sy ny hafa, ireo rehetra izay nanazimbazimba ny olon'Andriamanitra dia hiondrika eo anatrehany, ka ho tonga afo andevona ny vody vary na afo andevona ireo fahavalony rehetra i Israely. Rehefa vakintsika tsara eto dia mahita fanantenana lehibe, ary azo lazaina mihitsy hoe fanantenana mesianika no ampanantenana, satria tsy fandresena fotsiny no tazantsika eto, fa misy fitahiana hitobaka amin'ny vahoaka an'Andriamanitra, fa hitombo ny zaratany ho an'izy ireo, ary dia
ho azony ny fiadanana. Ny andinin'ny faraky amin'ny 20 ary moa dia milaza mihitsy fa isy mpamonjy miakatra ao an-tendrombohitra Ziony hitsara ny tendrombohitra Esau ary ho an'i Jehova ny fanjakana. Toa manambara faminaniana mesianika zany, milaza fa avy amin'ity taranaka sisa, avy amin'io sisa afaka io no iavian'ilay Mesia. Ary hitantsika fa tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy zany. Ny fiavian'i Jesosy Kristy dia avy amin'ny sisa tamin'ny taranak'Israely izay nitondra famonjena ho an'izao tontolo izao. Ny fahefan'io Jesosy avy amin'ilay sisa amin'ny taranak'Israely io dia miely sy manapaka tao Ziony ary ny fanjakan'i Jehova no aminy. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, mbola mamindra fo sy miantra mandraka ankehitriny Andriamanitra. Raha ny marina mbola fotoanan'ny famondram-pon'Andriamanitra izao ka mbola misy sisa amin'ny fotoana iainantsika, ahafahantsika manapa-kevitra, ahafahantsika miverina ao amin'Andriamanitra mba tsy hiara ny fahatezeran'Andriamanitra. Mbola misy sisa amin'izay nofidian'Andriamanitra omen'Andriamanitra ny fandresena sy ny fitahiana. Mbola misy sisa ampanantenan'Andriamanitra anao fa na dia manjombona sy maizina aza ny ankapobean'ny andronao dia mbola hiamazava izany. Na dia faharesena sesilany aza no ny fandimbona anjo anao dia mbola mampanantena Andriamanitra fa hisy fandresena mezinezina ataony eo aminao. Eny, na dia nozoim-pahoriana sy nentim-kobabo ary nanjoanao ny zavatra maro samihafa ary ringana sy fongana ny manodidina anao rehetra, dia mbola ianao ilay sisa ho arenin'Andriamanitra hitondra fitahiana ho an'izao tontolo izao. Mampahery sy mampanantena antsika ny tenin'Andriamanitra fa ho tonga loharanam-pamonjena, ho loharanam-pitahiana ho an'izao tontolo izao isika. Koa dia mahereza ny tombombanao. Hivavaka isika ry havako. Raha eo misaotra anao zahay, misaotra anao ny amin'ilay Andriamanitra manana ny planina mazava ho an'ny fiainanay, na dia tsy takatry ny sainay aza indraindray, na dia tsy hainay soritana aza, na dia tsy fantatray aza izay avoaka ny ampitso, dia mino kosa izahay fa ianao Andriamanitra ilay tsy mandaona mahafoy anay. Vavaka izahay ho an'ireo kristianina sasatry ny miarina, tsy afakolana, vesaram-pahotana ary mahita fahoriana amin'ny endriny maro samihafa. Tompo ianao hiantsehatra amin'izy ireny, hananany fanantenana fa ianao ny tompo sy mpamonjy azy. Dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Misaotra Andriamanitra. Eny misaotra. Amen.